zay dia efa ilay mafolo taona maro fahatserovana. T-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefa soa ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Miaraka ivavaka sika. Eny ry Jesosy Kristy Tompo, manana ny faniriana tsara izahay ary miteny an'izany eto anoloanao fa handrafy ny ratsy, hifady ny devoly sy ny asany rehetra. Ko mangataka ny famindram-ponao zahay mba hampaherizo ahay aharitra sy hitana izany fanekena izany. Ampianaro manjakariva zahay ahay fidy isafidy tsara eny aminao Jesosy izany. Avia ry Jesosy Kristy Tompo, mitenena aminay indray araka ny fombanao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika anio dia araka an'izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona toko faha 12, ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 12. Jaona toko faha 12, ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 12. Rehefa hita iaraka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia hita ianareo. Ary ny mpianany sasany niretsaka hoe, inona zany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hita ianareo. Ary satria makana amin'ray aho, ary hoy koa ireo, inona zany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika zay lazainy. Ary Jesosy nahalala fahatanitany azy ireo, dia hoy izy taminy, mifantany va ianareo satria hoy izaho vetivety foana dia tsy hita ianareo, ary vetivety foana indray dia hita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianareo alahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana avy any vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoany, fa rehefa velon-draza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriana noho ny fifaliany, fa misy zaza nateraka ao ambony tany. Ary ianareo dia manana lahelo ankehitriny, fa hitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Riray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy e Kristy Tompo. Ny mahagaga amintsika olombelona dia ny amin'ny fahafatesana. Zany hoe tsy zava-baovao na zavatra mahagaga zany fahafatesana zany, fa tsy maintsy ho lalovan'ny olona rehetra. Ary rehefa tonga io fotoana io dia izao foana no ambaratsika hoe tampoka tsy ampoizina. Tampoka tsy ampoizina. Kanefa efa prévu fa tsy maintsy ho zay daholo no alehany izao tontolo izao. Nisy namana anankiray nandray message avy tany Madagasikara fa lasa ny anadahy. Dia alahelo tsy nisy ohatran'izany. Dia nandeha hody ana Madagasikara, andeha andevina. Tonga tany Madagasikara
tsy maty raradana, tsy maty izy satria mbola tsy andro. Zany hoe izy eo amin'ilay izy maty eo iny mivavaka ny olona kopakopaka miasa fampaherezany dia taitra izy mbola tsy andro. De hevero zany ny hafalian'ny lay havana le lalahelo taty na hitandray lay anadahy velona. Fifaliana zany satria nahoana tsy araka ny eritseretina no tanteraka. Ny zavatra mahagaga amin'ny fiainan'ny olombelona ry havana dia na dia ny zavatra nekena sy hita aza dia tsy inoana. Misy anakiroa ny atao hoe fanekena. Ny fifanekeny olona sy ny fifaneken'Andriamanitra. Ny samy olona rehefa mifanaiky dia ataontsika hoe fifanekena. Fa Andriamanitra kosa rehefa mifanekena amintsika dia ataony hoe ny fanekeko. Satria izy ambony, izy Andriamanitra, tompontsika no midina manao fanekena, manao fifanarahana amiko sy aminao. Ary raha ny ao amin'ny Testamenta taloha ary no jerevantsika ny amin'ny fifanekena io, ny amin'ny olona anakiroa zay manao fifanekena dia sarahana roa ny biby ary mitsofoka eo ampovoany eo ny manao fifanekena. Ka zay mivadika am'izany dia ny mihatsa amin'io biby io zany no hihatsa aminy. Maro ny fifanekena ataotsika amin'Andriamanitra. Ho atsika zay tsy eto amin'ny FLM Bordeaux sy Limoges dia naverimberiko teto hoe ny champion du monde ny mpandanga hoy aho ny teto Limoges sy Bordeaux dia ny ato am-piangonana. Satria nahoana eto ny olona no mifanaiky amin'Andriamanitra, kanefa eto koa ny olona no manda an'izany fanekena izany. Andriamanitra masina, Andriamanitra tian'izao tontolo zao no manambaratsika araka n'le voalaza tao amin'ny fitomaniana toko 7 teo fa hoe vaovao mahafaly ny fahamarinan'Andriamanitra omena asy anao ary ny famindram-poniny no tsy nahalany ringana asy anao. Ity texte zay anjaratsika eto ty dia mbola lay texte ny alakamisy masina, ny amin'ny fanambarana, ny amin'ny ny tsy maintsy lalana ho lalovan'ny Kristy. Mampiomana anireto mpianatra ireto izy, mampionina ary mampafantatsa azy ny zavatra hitsanga. Eny kanefa na dia efa nolazainy Jesosy azy aza izany, ka rehefa tonga ny fotoana nahafatesan'i Jesosy dia nihidy anefitra ny mpianatra, nandosa ary nandaza i Petera anisan'izany. Ilay lehilahy nahery fo, ilay lehilahy nasay namoaka ny sabata hiaro an'i Jesosy, ilay lehilahy nianiana tamin'ny Jesosy. Fa hoe tia azy ary nalahelo ary izy rehefa nanontaniany Jesosy, ry Simona Petera moa tia avainao? Nalahelo Petera kanefa tsy naneny ny telo akory ny akoho dia nanda i Petera. Io zany no toe-panahin'ny olona ary reto toe-panahiny reto mpianatra reto no ampahafantarina azy koa ny zava-miafina sy ny hitsanga. Ambara amiko sy ambara aminao koa ny voninahitra sy ny heriny zany Andriamanitra be famindram-po midina manao fanekena aminao ary manambara aminao hoe atsangany ho zanany ianao. Antsoiny hoe mpianatra ary isika zay vita batisa araka ny voalazany Matthieu toko 5 izy 20 tsy haintsika tsenjery zany. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fanaovana inona? Batisa azy. Zany hoe isika vita batisa dia mpianatry Jesosy. Ary reto mpianatra reto rehefa nandray ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta
dia nisy fiovana tao amin'ny fiainany. Inona no fiovana tao amin'ny fiainany ity? I Petera lasa naninona? Sahy hatsamin'ny fahafatesana ka tsy niala tamin'ny tompony tsony izy. Tsy zay? I Paoly niova fo lay Saoly, lay mpanenjika taloha, lasa inona ndray izy? Lasa mpitory ny filazantsara. Zany hoe zay olona mandray ny fanahy masin'Andriamanitra zany misy fitsibadihana, tsy maintsy misy fitsibadihana ny eo amin'ny fiainany ka mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mivadika amin'ny fanekena. Dia ambara amitsika eto koa ny teksta zay nambara tamin'ny mpianatra zao, ambara amiko sy ambara amina hoe vetivety fotsiny ihany ny fotoana iainatsika eto amin'izao tontolo zao ity. Raha mijeriny eo amin'ny multimédia tsika dia firy l'espérance de vie eto amin'ny la Frantsa? Ny vehivavy lavalava andro koa no lehilahy firy? 20 raika amby. Ny ana Madagasikara 710 amby l'espérance de vie hoy aho. Zany hoe haitsika zany fa voafetsa izao fotoana iainatsika zao, voafetsa ny fotoana hiara ny fizahana antsika koa, ka haharitra hatsamin'ny fahafatesana ve aho, haharitra hatsamin'ny fahafatesana va ianao manoloana an'izao fiainana iainatsika zao. Ka ny tenin'Andriamanitra ety dia manambara amiko Jesosy, manambara aminao Jesosy hoe hipody fifaliana izao fieveratsika tsy fahitatsika ny tompo Jesosy zao. Hifody fifaliana raha mahatoky itsika, raha mino isika fa ny rano nalatsany, ny ainy nalatsany zay nahatonga anazy nidina tany amin'ny fiainatsika ioany, dia ny mba hamonjena ahy, ny mba hanavotana ahy, hanamonjena anao, hanovotana anao amin'ny tsy fahamarinana antsika rehetra, mba hahatonga atsika hiaina an'izay natao hoe fiainan'ny zanak'Andriamanitra, hiainatsika an'izay natao hoe fifanekena ataotsika amin'Andriamanitra ray izany. Vita batisa va ianao, vita confirmationa va ianao, no havaozina, zany hoe olom-baovao aho, zany hoe olom-baovao ianao, ary ko satria efa lasa ny taloha ary efa mitafy nofo vaovao tsika dia hitafy an'i Kristy zany, dia hanana fanantenana sy fahatokisana tanteraka tsika, fa tsy misy lalana hafa ahazahoana zany fiainana manak'izay zany afa-tsy Jesosy e Kristy rery ihany. Zao fiainana zao ry havana, maro ny zavatra hodiavitsika eto amin'izao tontolo zao, fa voalaza tokoa ne fa hoy izy any amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Dia ahoana ny toiny? Kanefa matokia tsy sirana nareo zany fa mongonona, dia hoe za zany mila miteny azy ataova avec conviction raha any amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Kanefa aoka tsika hatoky fa efa nandresy an'izao tontolo zao lay mpanavitra antsika. Izao tontolo zao zay efa noreseny io dia ho mpandresy an'izao tontolo zao koa isika, raha mino an'izany Jesosy zany, raha mitafy an'izany Jesosy e Kristy izany ry havana. Mbola manana tombonandro isika, mbola manana famindram-po isika, satria mbola tsy lany ringana, mbola afaka miriaria, mbola afaka hibebaka nohony tsy fahatanterahantsika, mbola afaka hiala amin'ny faharatsitsika rehetra, zany hoe hiova ho olom-baovao. Ny olom-baovao ty dia lay toetra ananany zanak'Andriamanitra rehetra, toetra tokony hananany vita batisa rehetra, satria nahoana efa nosasaina,
efa nesorona tao amin'ny fahamaizinana ka netana tao amin'ny fahazavana, nesorona tany amin'ny fahaverezana ka neta tao amin'ny fahamonjena. Ry hava malala ao amin'ny tompo, aoka samy hiala amin'ny fomba mampanao tsy mifanaraka amin'ny soratra masina isika, ary raha tahiny latsaka ao amin'ny fahalemena mba tsy ziriziry na hanamarina ny fahalementsika koa amin'ny soratra masina fahavetavetana izany, fa mba hiaiky ny tsy fahatanterahana ka hitondra ny mifoam-pampanahitsika eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy, ka hibanjina ny tenako, hibanjina ny tenanao, ka hibebaka hiaiko hoe ry Jesosy Kristy tompo, indro ny zanakanao, ry Jesosy Kristy tompo, inty aho, mety aho havaozy mba ho tanteraka amiko ane izany vaovao mahafaly zany dia ny famondramponao, satria izany mbola tsy mahalany ringana ahy, dia ny ora sy fotoana nomen'Andriamanitra ahy ho famondrampo, ahafahako handiny tena, ho famondrampo ahafahako hitoraka eo amin'ny hazo fijaliany. Antsia hoy aho hoe efa haitsika zao ny lalàna an'izao fiainana zao fa misy fetsany, ary ny teny koa dia manao hoe tsy hatahotra an'izay hahafaty an'izao nofotsika zao, atsia tsy misy afaka ataony mihoatran'izany, fa ny tokony hiahiatsika dia ny hahavery ny fanahitsika any amin'ny mandrakizay, ny antom-posiako sy ny antom-posianao amin'izao ora sy fotoana izao zany dia ny hanomana an'izay natao hoe mandrakizay zany. Ary aiza natatsika no mandrakizay io? Ao amin'ny Jesosy, io lay endrik'Andriamanitra simba tao amin'iza Adama sy Eva, ary tianao averina indray ao amin'ny Jesosy, satria zay manana azy no manana ny fiainana. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary ny fanahy masina izay asa amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ane fahasoavany Jesosy Kristy tompo sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana fanahy masina. Amen. Zangahare, Zangahare, Famizale, Zale, Malale, Zangahare, Zangahare, Famizale, Zale, Malaleya. Mapizalinde debuli, mapizali mananguli, Undewe, Vundewe, sishitavanya ya hayi, nasana urai kabawu, Undewe, Vundewe, Mapizalinde debuli, mapizali mananguli, Vundewe, sishitavanya ya hayi, nasana urai kabawu, Vundewe, Ngea kekanao Jesusi, filamina si fiadanga, baine suanga hairo, idubuki ya kamera nao. Kekanao vorogna masarana. Ngea kekanao Jesusi, filamina si fiadanga, baine suanga hairo, idubuki ya kamera nao. Fangi Paradiso fiadanga,
tsisirifily tsisy zale paradisa fiadagna avalia lalandava paradisa fiadagna tsisirifily tsisy zale paradisa fiadagna avalia lalandava paradisa fiadagna Iakekanao Jesus tsisirifily zale avalia lalandava sisi adi politike paradisa lalandava fiadagna simbalane Iakekanao Jesus avalia lalandava Sangare Mabuze wahai Sangare Mabuze wahai Famizale Zale Marale
miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona ny orena ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany zao fankalazana izao dia ny anankiray tam'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4 Hebreo 10:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalova ny ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 7 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. ZFLM 67 hectares ve zany? Ie, izy indrindra. Elaela tsy niona e, ovinandray no ifampitaona. Ny sabotsy fafito ny volana May ho avy izao ao amin'ny FLM 67 hectares amin'ny roa Ratolakandro. Grand concert mitondra ny lohateny hoe Ratranao sy Tranony. Iarahana amin'ny VLM 67 hectares. Nasaina manokana ihany koa amin'ny fotoana io ny tropetra fanantenana, ny kanto ny fanantenana ary ny VLM mampita tafika.
mahafinaritra zany a rovina tsara moa izy teo amin'ny sabotsy fahafito ny volana me ao amin'ny FLM 67 hectare amin'ny roa ratolakandro tongava maro fa sady afinaritra io a no azontsika herim-pana ihany koa isy sakafo maivana koa ifampizarantsika amin'ny fotoana io fa tsy misy vidim-pidirana fa rakitra mitatazana eto zay fonao fanoanana ny asa fanarenana zay tanterahany VLM 67 hectare Sikanabe rangandia sambi vuretua dami fangusafa fampitafatafa sarasi marare sauchezangare
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana fankalazana ny 40 taona ny orena ny vondrona zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izao. Ny fankalazana moa dia mitondra ny rifaneva izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 10:4. Ny fankalazana koa dia hisy ireo lahateny, toriteny, fampianarana maro izay fandrombonan'ireo ray aman-drenitsika. Ao anatin'izany ireo ray aman-drenitsika ao amin'ny Brofoibe Luterana Malagasy. Eo ihany koa ireo ray aman-drenitsika mpampianatra teolojiana ao amin'ny Salk sy ireo mpampianatra amin'ny STPL. Ao ihany koa ireo ray aman-drenitsika missionnaire, ireo ray aman-dreny amin'ny synode apartany maro misy eto amin'ny toerana sy any ivelany. Dia izay ary ny fandaharam-potoana izay hoentintsika mankalaza izao 40 taona izao. Koa dia mirahasoantsika rehetra Jesosy Kristy ane sikay kaikarontsika rehetra. Misaotra See
boary tomitony ny foko